manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Ny fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fitahiany lehibe ary ny fahasoavany tsy manam-paharoa no tononona amintsika mianakavy ato anatin'ny tokantrano ato izay namana mahatoky sakaiza tsy mahafoy ihany koa eo ampanarana itony fandarana itony ho tanteraka amintsika ne izany rehetrarehetra izany, ary izay ihany koa no entinay manolotra ny fiarabana ho atsika tsirairay avy ka dia ny tompo ane hita atsika mianakavy. Ny pasteur Heritiana Rafanomezatsoa miaraka amin'ny pasteur Heritiana Randriary Malala Davidson no eto amin'ny fanolorana izarany mahasosiny mahafinaritra amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao indray ankehitriny, manasanao hatrany anana faharetana mandrakariva. Mialohany idirantsika pasteur dia hivavaka sahady isika, ametraka ny fotoana eo ampelantanan'ny tompo ary angataka amin'ny fitariny ihany koa, ametraka izao teny izao mba ho fitahiana fahasoavana ho atsika mianakavy iara hivavaka isika tompoko. Raha eo tonga indray ny fotoana izay izaranao ny zava-tsoa sy ny fiainana ary ny fitahiana ho anay. Manan-javatsoa tsy lany amamina ary tsy manam-paharitana ho anay ianao tompo amin'ny alalan'ny tony teninao itony, koa mamelanao iasy izahay ary mangataka anao hitaridalana an'olon-tsaina hitatana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ianao no ametraka ny teny eo ambava amin'ny mpanomponao amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masinao. Ianao ihany koa no anokatra ny foamam-panasy ny sainy tsirairay avy aty anatin'ny tokantrano aty, mba ho tanolonaka ndrin'ny teninao izy ireny ka mo zato eny empolo eny arivo eny tsy manapataperana anamarina ny teninao eo amin'ny fiainana. Zany ary tompon'ny fangatahanay koa dia misaotra ray makasitraka tompo manome voninahitranao Jesosy a. Amen. Miarabanao pasteur. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Famezatsoa dia miarabantsika mianakavy tompoko. Iya. Efa vonimbonina ny mpijery atsika pasteur andraindray ny zava-baovao ary dia misy amin'izy ireo mihitsy no lina mangetaheta rehefa miaona mivantana eny am-pandehanana rehetra eny dia manatitra fisaorana manokana vokatry ny zava-tsoa sy ny fitahiana tovozina anatin'izao fandarana izao, dia akasitrahana feno ireto mpijery atsika reto pasteur ary dia apresiana hoe aza reraka, aza ketraka fa mbola ety an-dalana hatranontsika. Ary androany dia ao amin'ny bokyny Samuel voaloha toko faha 9 no ho velabelarintsika eto indray. Raha ny baiboly nijerena dia mbola matevina dia matevina ny ambony pasteur, kanefa tsy rerakantsika, tsy ketrakantsika fa dia alefantsika hatrany, ny tompo no mandamina ny zavatra rehetrarehetra. Ndao raisitsika ary zay vaky teny zay dia ao arinan'izay dia efa ho raisinao sahady ihany koa ny famelabelaran-kevitra mifanitsy amin'izany. Samuel voaloha toko faha 9 manomboka eo amin'ny andininy voaloha ny lohatenina ny soramandry dia ny hoe ny nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely. Izao mivaky ny teny. Ary hoy Jehova tamin'ny Samuel, mandra-pahoviana no ala ialovanao an'i Saoly, nefa izao efa nanda azy tsy ho mpanjakan'ny Israely. Feno diloilo ny tandroka ka mandehana fa irahako ho any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka aho ao amin'ny zanany. Ary hoy Samuel, ataoko ahoana no fandeha
fa raha reny Saoly zany moa tsy vonony vao ary hoy Jehova mitondra omby vavy kely ianao ka laza hoe avy amony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho ary atsoy Jese mba hoany amin'ny fanatitra hoany amin'ny fanatitra ary izao no ampafantatra anao izay ho ataonao ka dia hosoranao hoa izay nolazaiko aminao ary hoy Samuel ary Samuel nanao izay nolazainy Jehova de tonga tao Betlehema ary nitsena azy amikovotra ny loholona tao an-tanàna ka nanao hoe fihavanana mba no iavinao ary hoy izy fihavanana avy amony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho amasiny ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko hoany amin'ny fanatitra de no amasiny ny Jese sy ny zanany ka nasainy hoany amin'ny fanatitra ary no tonga ireo de nijery any Eliaba izy ka nanao hoe ny voaositry Jehova tokoa ity eto anatrehana fa hoy Jehova tamin'ny Samuel aza mijery ny tarehiny na ny avo nitsangana fa efa nolaviko izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'ny Jehova fa ny olona mijery ny miseho ivela fa Jehova kosa mijery ny fo ary Jese niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehany Samuel fa hoy izy tsy tino no fidiny Jehova ary Jese dia nampandalo any Sama indray fa hoy izy tsy tino no fidiny Jehova ary Jese de nampandalo ny 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehany Samuel fa hoy Samuel tamin'ny Jese tsy no fidiny Jehova ireto ary hoy Samuel tamin'ny Jese tapitra avokoa va ny zanakao lahy rehetra de hoy izy ny faralahy sisa fa miandro ondry izy ary hoy Samuel tamin'ny Jese manirahaka azy fa tsy hipetraka hihinana sika ambara-patonga ny eo dia naniraka izy ka nitondra azy niditra ary mena volo izy sady barimaso no tsara tare ary hoy Jehova mitsangana hosory izy fa io no izy ary Samuel nandray nitandro ka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahy ary ny fanahin'i Jehova de nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny de nitsangany Samuel ka nakany Rama fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanaratsy avy tamin'ny Jehova nampitahotra azy ary hoy ny mpanompon'ny Saoly taminy indro ankehitriny misy fanaratsy avy any amin'Andriamanitra mampitahotra anao aoka ho tomponao aoka ny tomponao ankehitriny andidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao de hitady olona mahay mitendry lokanga izahay ary rehefa misy fanaratsy avy any amin'Andriamanitra tonga aminao dia hitendry amin'ny tanany izy ka dia ho tsara ihany ianao ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony mizary olona izay mahay mitendry tsara ka eto aty amiko de namaly ny anankiray tamin'ny zatovo ka nanao hoe indro ny anankiray amin'ny zanak' Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry sady lehilahy mahery sy mpanafika izy ary mahay mandahateny sy lehilahy tsara tare ary Jehova no momba azy ary Saoly de naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe irao akaty amiko Davida zanakao izay miandry ny ondry ary Jese naka mofo tokony ho zany mofo tokony ho zakany boriky iray sy divay iray sy ny hoditra sy zanakosy ka nampitondrainy any Davida zanany hoany amin'ny Saoly ireo ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehiny ary tiany indrindra izy ka dia tonga mpitondra ny fiadiny ary Saoly naniraka tany amin'ny Jese nanao hoe masina ianao avy alao Davida hitoetra eo anatrehiko fa efa mahita fity amiko izy ary raha misy fana avy tamin'Andriamanitra tonga tamin'ny Saoly dia no raisiny Davida ny lokanga ka no tendren'ny tanany ka dia velombelona sady nanaritra i Saoly ary ny fanaratsy niala taminy atreo pasteur ia zava-dehibe zay pasteur Rafary Mezatsoa akatsika leso
ho amin'ny fiainany mpino misy any pastera ny olona ty fandarany ty moko de tena ho lava de lava izy ty araky niterinao satria mbola voata amin'ny Samuel voalohany tsika zao nefa any amin'ny apokalypsy iny mbola tanjona farany raha refesina zany a mbola misy tena hoe raha refesina ny baiboly de aloha azavaintsika tsara amin'ny olona fa mbola voiny zay vita ty mbola tsy ampiampahefany de tiany mbola ambiny de misy any ny olona leo rehefa ho lava izy tya misy ny olona ho reraka fa sangy zao zay manaraka ihany koa aloha anaraka hatramin'ny farany ary misy de lina kosa aloha zay reraka zay leo ka atao ahoana moa ohatrany zavatra rehetrarehetra ihany io a afaka mitady zavakafa ny olona rehefa leo fivavahany afaka mieritreritra zavakafa izy rehefa tsy titenin'Andriamanitra be da be ny zavatra azo enona be da be ny zavatra azo jerena fa itsika de ny ran'Andriamanitra hitory filazantsara hitory ny teniny tsy manaiky ho reraky tsika tsy manaiky ho leo tsika vonona hitory ary vonona hitory hatramin'ny farany pasteur raha fanomezatsoa félicité manokana anao zay mbola eo hatramin'izao mbola tsy reraka hatramin'izao mbola vonona anaraka hatramin'ny farany de miarabanao manokana ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao ary mirary ny ho ambinin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nenao ary mirary koa zay ny tonga anao aharitra hatramin'ny farany eo mpanarahana ny tony fandarana zay mbola ho lava de lava itony marehana zay pasteur ho lava de ho lava kanefa ny atao ahoana fa zay le lalana makany an-danitra mazava mivoalaza amin'ny baiboly fa malalaka sady migodana ny lalana makany fahaverezana maro ny olona miazakazaka makany io ane pasteur raha zavatra zao tontolo zao ny adalan'ny olona tsy makaleo azy misy olona efa 70 taona fa mbola mavita mijangajanga ihany nanomboka efa 20 taona izy mijangajanga efa 70 taona izy fa mbola mahita ankizy vavy ihany am'izao tsy leo amin'ny fijangajangany misy olona tsy leo labera misy olona tsy leo adalany ka tahoana fa mino koa fa mba misy ainkony tsy leo tenin'Andriamanitra izay le izy ity tantara eto ity dia miresaka momba ny nanosorana any Davida ho mpanjaka raha fitinina ny tantara tany aloha pasteur fanomezatsoa dia ny disqualifié lehilahy anankiray Andriamanitra atao hoe Saul mpanjaka disqualifié zany hoe mpanjaka izy io nofidin'Andriamanitra ihany izy tany amboalohany fa saingy rehefa tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra tsy nanarakaraka zay baikon'Andriamanitra de araka izy ny ambarako aminao zany ny disqualifien'Andriamanitra izy zany hoe nataon'Andriamanitra ny raraka nitady idio foana pasteur fa rehefa misy olona disqualifié de tsy maintsy misy olona qualifié zany hoe rehefa misy olona raraka de tsy maintsy misy olona misandratra rehefa misy olona letik'Andriamanitra de tsy maintsy misy olona ho asandatra Andriamanitra za mihony mpino malala isan'izay tsy reraka mijery an'ity fandarany ity ianao anisan'ilay ho asandatra Andriamanitra ianao anisan'ilay ho apakarin'Andriamanitra eo amin'ny toerana saza ho anao rehefa misy olona disqualifié de tsy maintsy misy ny qualifié rehefa raraka i Saul de napakarina Davida rehefa disqualifié Saul de qualifié Davida zany ny atao anatin'ny baiboly rehefa hita i Saul fa tsy nanaraka intsony araka zay baikon'Andriamanitra tsy nanaiky intsony araka zay baikon'Andriamanitra de nanangana any Davida Andriamanitra hoe atsangako indray olona anankiray zay tsy nieritreretina hitondra ny firenen'ny zanak'Israely hitondra ny firenen'ny zanak'Israely zay zany ity tantara ity pasteur raha fitinina ny nanosorana any Davida ho mpanjaka ho dirantsika amin'ny Tsipria ny fomba nanosorana any Davida ny fomba nifitianana any Davida voalohany idirantsika ny andininy voalohany aroy Jehova tamin'ny Samuela mandra-pahoviana no alelovana ho an'i Saul nefa izaho efa nandahazo tsy ho mpanjakan'i Israely io le disqualification feno diloilo ny tandroko ao tsy ndriko tsara le manaraka eo feno diloilo ny tandroko ao ahoana hony feno diloilo ny tandroko ao izy ka mandehana irako any amin'ny jese Betlehemita ianao fa efa mahita mpanjaka ho ay ao amin'ny zanany aho
eo zao nitsindriny baiboly tsara feno diloilo ny tandroko ao raha nosorana i davida pasteur Rafamizatsoa dia nisy fomba nanosorana azy tandroka no nanosorana azy raha mijerytsika ny nanosorana ny Saoly andao nevaketsika ny fomba nanosorana ny Saoly atao amin'ny toko fa Samuel voalohany eny toko fa 7 de eo ery amin'ny andininy fa angatako ny eo amin'ny toko fa 10 azavady pasteur toko fa 10 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Samuela voalohany toko fa 10 andininy voalohany ary Samuela nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina ny diloilo teo andohan'ny Saoly dia nanoroka azy ka nanao hoe tsy nanositra anao va Jehova mba ho mpanjaka ny lovana zay ho mpanapaka ny olona mba ho mpanapaka ny lovana jerenao zao io any andininy voalohany io ary Samuela nitondra tavoara feno diloilo inona nanosorana ny tavoara ny an'ny Davida nefa inona tandroka netana eo sady zao pasteur de fa misy elanelana be fa samy hafana ny tavoara de zavatra namboarany tanan'olona ny tavoara de zavatra nyvolavolain'ny tanan'olona ny tandroka de zavatra namboarin'Andriamanitra satria ny tandroka de avy amina biby zavatra naturel tsy artificiel zavatra namboarin'Andriamanitra manokana mihitsy ary asa tanan'Andriamanitra ny tandroka inona moa no nahatonga any Saoly tsy naharitra ny fanjakany pasteur natany amin'ny fiandohan'ny fanosorana azy aza de fa ny zavatra tsy nitovy zavatra namboarin'ny tanan'olona ny volavolain'ny tanan'olona ny tavoara zay nanosorana azy any ka fotoana fohy no nanjaka de nirodana ny fanjakany niaraka tamin'ny zanany niaraka tamin'ny fafambaraka sy fampotehana ohatran'ny Saddam Hussein tsiry izy le filohan'ny Libérie le colonel Kadhafi natao ohatran'ny reny mihitsy nahazo any Saoly mpanjaka niara-maty tamin'ny zanany izy ratsy fiafara tao anatin'ny ray andro tena ratsy fiafara maty tao anatina fahafatesana feno fafahambaraka tany amin'ny fanosorana de fa hita hoe nisy zavatra tsy nitovy i Davida rehefa nosorana pasteur Rafamizatsoa de tandroka ary hitanao tsara fa ny fanjakany Davida de naharitra eo no tiana atongavana misy zavatra mila fatarina mako pasteur manoloana ny resaka asan'Andriamanitra ry pasteur isany mila mahalala itsika hoe inona no nanosorana anao nosorana tamin'inona ianao fa zany ange pasteur no mahatonga ny olona sasany nitondra fiangonana ihany tena telo taona de nirodana le fiangonana nitondra fiangonana ihany amambolana vetivety de nirodana le fiangonana mba ho pasteur ihany de niazakazaka kely fotoana fotrany hoe pasteur nalazalaza vetivetika de nirodana ny maizy azy nirodana fa maninona no misy pasteur nanandalo aza niady nandalo ny tafiodrivotra nandalo ny fofofondrivotra tamin'le fiangonana nanozongozona ny olona nenjehana le fiangonana nenjehana le pasteur aratsina le Facebook aratsina ny fomba rehetrarehetra io fa mbola mijoro fa maninona ny misy fiangonana tsisy mpanenjika akory tsisy mpanaratsy miady ho azy izy raitsano miady atranao fotsiny de mirodana ve le fiangonana zavatra tsotra be pasteur any amina fondation mihitsy any amina ny andohana mihitsy de fa misy zavatra tokony hojerena hoe nosorana tamin'ny tavoara ianao sa nosorana tamin'ny tandroka izany nanositra anao asa tanan'olombelona satria mariana pasteur Rafamizatsoa fa misy fiangonana zay natsangana zay tsy Andriamanitra nanangana azy fa natsangan'olombelona fa nirin'olombelona tezitezitra tamin'ny pasteur ny taony aloha izy retiny fatezerany tamin'le nisy hevitra tsy mitovy tao amin'le pasteur ny teo aloha de ozy izy menakavy hoe tsika manana grande salle tsika manana baffle manana synthétiseur manana micro andao anangana fiangonana mahay mitoro teny mifamba mahay mitoro teny ka andeo andao anangana
tavoara tsy hoela ianao de midaraboka tsy hoela ianao ny fananganana fiangonana ny asan'andriamanitra pasteur de misy fototra tanteraka satria fanjakan'andriamanitra no atsanganao mariako tsara tsy afa le hoe mitoritory teny fotsiny evangelista de mba mitory filazana ilaina mitory daholo mipino rehetra mitory filazana tsara daholo ny olona rehetra afaka mitory teny daholo fa zany nanirahany tompotsika fa ny manangana fanjakan'andriamanitra na fiangonana tsy ohatra zany pasteur mila ositra ary mila antso hoe tena avy amin'andriamanitra ve nisarahanao am'ty fiangonana ray ty sa fanakorytanana fotsiny sa entin'le ambopokely ianao sa entin'ny fitiavam-bola hoe tohatrany mahazo vola be pasteur izany mahazo vola be ty mpitory teny ty zany ka nde mba hanangana ihany koa sitranay mba ho fanampin'ny fidiram-bolako de mba ho anany fahafolokanena sy fanahy sa inona ny manangana no fiangonana fa io pasteur raha voatavoarany na nysorana anao tsy hoely ianao de mitaraboka naharitra ny fanjakany davida tsotra ny atony satria andriamanitra mihitsy ny nanangana azy hitanao tsara fa na isaoly aza nge de tsy sitrapon'andriamanitra nananganana ny saoly fa sitrapon'ny olona hoe omem-panjaka izahay mba hitovy amin'ny firenena rehetra ho taka amin'ny firenena rehetra na andriamanitra tsara tsy tena nanangana azy fa io le ny volavolain'ny tanan'olona de hoe andriamanitra tavoarana ny solana azy fa i davida kosa de andriamanitra mihitsy ozy izy hoe nahita lehilahy araka ny foko aho zay ianao sitrapoko rehetra aho ka noho izany hosory izy ary de inona tonga le tandroko mila mamantatra pasteur ny mpitory teny itsika zay mitondra fiangonana fa taro inona ny mahatonga ny fiangonanao tsy de tena mandeha araka ny tokony ho izy so de misy any amin'ny fototra tokony ho reglena pasteur famezatso zava-dehibe tena fiandriana ny fiainan'ny olona anankiray ny zavatra resahanao teo pasteur ao anatin'n'ity resaka hoe fototra ara-panahy ity amin'ny fiainana andavanandro tokoa mantsy pasteur de misy zavatra anakiroa ohatrany hoe mitovitovy ary raha ny fijery ty avelona no jerena de misy samanao defie lorangamba andefa samy nosoranyreny menaka ary mieritrehitra hoe samy dadany avokoa fa ty fampianaran'ity pasteur de mametraka hoe tsy afaka manaonao foana ny olona anankiray ary tsy afaka mandehandefa tany ny miainga afaka samy miainga mety mandeha 5 kilometre samy afaka mandeha fa ny fanontaniana mipetraka de hoe ho tonga any amin'ny farany ve io aiza amin'ny fifarana io mahavita ny iraka na ny irana azy ve io sa sanatry andeha de taty am-piandohana ohatrany tena zavatra fa ao aloha ao ho potika ho ravy ho mpandreny bahoaka ho hafa baraka ary andisy fanantenana zava-doza pasteur nytrangan-zavatra takan'izany ary zany mihitsy matetika ny mandoto ny tontolo na fitoriana filazany tsara sy fiangonana raha eo aloha no resantsika ary misy tona tena mahazo vahana ny fakahalana ataon'ny olona ary misy famarinany any ndraindray hoe reny ve mba fiangonana reny ve mba mpanompon'andriamanitra ndraindray voafoaka fao be ao daholo ny olona rehetra pasteur ao anatin'ireny trangan-javatra reny fa rehefa zohina ny tantaraka miamazavy ty teninao ty de ohatra mampametra-panontaniany so de tany amin'ny fototra ary natonga an'izany andriamanitra pasteur tsy nanirakolona anao an'izany andriamanitra pasteur tsy niantsolona anao trangan-javatra mampididozy manala baraka mandrendry bahoaka tahaka an'izany fa ny bahoaka moa ny tsy malala fa araky ny kisarisarinetinao te de hoe mahay mitory teny manana trano malalaka manana micros bafla de fa hoe pasteur daholo ary zay na tonga amin'ny baiboly ny teny nampitandrina ndray andro manao hoe aza maimaika hiteny manao hoe zava-masiny ty zava-masiny ty zava-masiny ty dikan'izay mila fandalinana pasteur mila famakafakana pasteur ary tonga ny fotoana hoe tena ivoany zany araky ny tenin'andriamanitra fa kay tsy zay rehetra mandena zay rehetra miainga de ho dadany avokoa na izy avokoa ary io ny ilaina fatarina pasteur misy zavatra mitovitovy matetika ohatra zany ao anaty baiboly ao tamin'ny androny adama sy eva zao rehefa nahita problème izy mivady de mivaolana hitany fitafiana ravinavy nety le izy fa am'lay toetsaina maha-olombelona de anaovan'androany de rovotra rapitso tafian'androany fa afabaraka ihany rapitso fa le an'andriamanitra fitafiana hoditra zany le manomboka asongaditsika hoe rehefa andriamanitra miasa zavatra matotra mafiorina hatrany hatrany kisarisary anankiray zay tamin'ny androny lota sy abrahama rehefa nasoana amin'ny safidy izy mirahalaza eny everina fa zosy fahafahanao anazy daholo
hoy abrahama raha enatsima ianao de za enavaratra envaratra ianao za enatsima i abrahama ilotany safidy ny lalana mahafinahitra azy zay ohatrany tena nety fa mifefarany ny faratany azy sodoma ary napotika ny fiainany sy ny taranany sy ny fianakaviany ray manontolo rendrika izy satria zay le fisainany fijery maha-olombelona fa i abrahama kosa ny safidy an'le hoe miandry an'andriamanitra ary ny sain'andriamanitra ary nanaiky an'le hoe lalana hitondran'andriamanitra ny tena fitahina de nanaiky an'izay izy tsy nampaninina azy na lasa ny lota daholy azy nyzay nafinaritra rehetrarehetra tamin'izany i jakoba sy esao de samy mizotra tamin'ny fiainana fa i jakoba de nandrombaka an'ilay tsodrany tamin'ny rainy fa esao kosa ozona no azony de zao samy nandeha tamin'ny fiainana teny ampandehanana rehetrarehetra teny fa zava-doza no azony esao fa jakoba kosa nitroka n'ilay teny fikasana sy teny fitahian'andriamanitra tahaka an'izany ihany ko davida saoly teto paster i saoly de araky ny tenina hoe tavoary zay zavatra asa tanan'olombelona zay metimety fotsiny zay ahafahana miainga ny natao fa i davida de tena lay zavatra no manin'andriamanitra fototra goavana sy lehibe no nametran'andriamanitra azy ho mpanjaka ary efa nahazo fakataovana sa taty ampendohana manao hoe nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny taranaky jesea fandao jerena ny tantarany davida paster fa samy nandalo ady daholo zay resaka mpanjaka sy mpitondra ary davida ary vao niala kely te tonga de mifanenjana tamin'ny goliata avy hatrany fa voapirofo paster fa ny olona tsara fototra ary apetraka andriamanitra ary voafidin'andriamanitra tsy rendrika mandrakizay tsy trotraka mandrakizay tsy miankina amin'ny abea tsy miankina amin'ny sandrina tsy miankina amin'ny gradiny tsy miankina amin'ny voninainy fa rehefa zoina ny tantara paster miankina tamin'le fototra miankina tamin'le fototra ary tsy mba rendrika naresy anady teny ampandehanan'izany davida fa ny tantarany davida aza de voalazany tenin'andriamanitra ny amin'ny bokyny tantarany manao hoe vokyandro vokyareny ary ela velona teo amin'ny fitondrana ary ratapitra amin'ny fitondrany davida ny zanany ray mbola nandova azy fa ankilany le nyteneninao teo paster de isaoly fa afatesana mahatsiravo manala baraka hoe mpanjaka mba nitsongon'olombolo nanana nna izy azy mba tonga teo amin'ny fitondrana ohatra mpanjaka rehetra ihany fa fahafatesana mahatsiravo na zava-doza ary tapaka ny lohany ary nahanton'ny fahavaly erany tanàna hoe zany loha nefa mba mpanompon'andriamanitra ihany tamin'izany zava-doza i paster ary eo no manomboka isaritsika ny sain'ny olona paster hoe isaky ny manao zavatra de mila mamakafaka aloha vao miaingy tsy azo entina amin'ny aitraitra tsy azo entina amin'ny ambopo araka ny tena hoe taitra fa misy olana ranga fa tsika koa ve tsy mba mavita tsika koa nga tsy mba hampiasain'andriamanitra betsaka manao an'izany paster fa ianao ny eritrehitra nampiasain'andriamanitra fa andriamanitra malala hoe tiany natsoko tiany tsy natsoko tiany nirahako tiany tsy nirahako ka amin'ny fotoana mizotra amin'izany fanapaha-kevitra diso zany paster ny olona anankiray ny mpitarika anankiray ny mpitondra fiangonana anankiray de afaka miaingy ohatran'ny olona rehetra ihany fa ao atenatenany ao ny zava-doza rehefa avy eo ao anelanelany ao ny zava-doza rehefa avy eo ary ao no anaporofona hoe izany naniraka anao izany nanositra anao ary nao anatin'ny tokantranony fianakavianao any paster be deaibe no manao an'izany amin'ny fiainana andavanandro e be deaibe ny olona tsy mila fivavahana be deaibe ny olona tsy mila an'andriamanitra raha mifijery ty avelany de ohatrany hoe le mpivavaka ndray no mampalahelo kely ary ohatr'izay mihitsy ty sariny davida ty satria raha vao nitondra teo amin'ny fitondrana ane davida de ny olona mahanitra sahirana ny kamboty sisa mba nanaraka ny davida ary raha ny fijery mpitazana de hoe loha andeha ho jerena fa zao ve mba fanjakana avy amin'andriamanitra ary ny olona mahery sy ny olona malaza sy ny olona ambony rehetrarehetra nanaraka ny saoly ary nanohana ny saoly fa ambonambon'olona sisa nanaraka ny davida zay tsy noheverina hoe zany ny olona ampiasain'andriamanitra tamin'izany de zany koa ny fiainana amin'izao vaninandro zao ny mpanao ratsy ny ray ny ohatrany mahomby ireo mpanevateva sy mpaniratsiran'andriamanitra ndray ny ohatrany mety ny fiainana ireo olona manao adalàna indray ny ohatrany manan-karena mavita trany be milamima ny fiainana ary lay mpivavaka tena mahatoky an'andriamanitra paster ary miandry an'andriamanitra sy nitendrin'andriamanitra de ohatrany hoe mampalahelo kely ary ozy ny olona raha ohatrany reny mpivavaka aleo ihany tsy mivavaka fa lazaitsika paster fa mbola tsy tapitra ny tantara mbola hitoy ny lalana fa amarin'andriamanitra amin'ny fotoanan'io ary hoporofon'andriamanitra marina zay tena nirahana zay tena nosorana ary zay tena nampiasainy rehefa tonga izay andro anankiray zay paster marin'zany ny fotoana ihany paster ny fotoana ihany no entina anamarinana ny hoe
volamena ity sa varahana any amboalohany a mitovy tsisy valaka ny 24 kara sy ny varahana mitovy tsisy valaka tsisy alalanao azy fa ny fotoana no mampiseho an'ny hoe varahana io na volamena io andro vitsivitsy aorianany nazahoana azy ny varahana iray andro vitsivitsy de izy taimbarahana omatroka ivoaka ny taimbarahana fa ny volamena na ho firy taona na ho firy taona de vao maika miamamiratsy izy izay foana no ary za de tsy mbo miady hevitra am'ireny le ady hevitra amin'ny Facebook reny le foaniny fiangonana zao foaniny fiangonana zao foaniny sekta foaniny fiangonana dehibe foaniny fiangonana fa tsy azahoana nininy iny a pastera tsotra be ny resaka io a raha tena fiangonana avy amin'Andriamanitra io raha Andriamanitra nanangana an'io enjeo zay anenjika ao anaty baiboly ange pasteur zany fiangonan'ny apôstôly fiangonana voaloha zany fiangonan'ny Petera ny tapahan-doha reo dorana vely reo ny enjehany reo ny vonony reo ny lefoniny reo toram-bato reo ny viravirainy lioany reo kristianina tam'zany fa arakaraky ny namonona azy vao maika miparitaka ny filazantsara tonga hatraty Madagasikara zay le fototra ny romanina ny eritreritra hoe fongana zany ny eritreritry ny romanina tam'zany fa arakaraky ny namongorany romanina ny kristianina vao maika miparitaka tany Eropa tany Azia tany Amerika hatraty Madagasikara hatramin'ny androany zao izy hitanao amin'ny télé sy radio zao inona tsy efa natao nenjehana daholo ny bivavaka rehetra efa nisy fanenjehana daholo ane na teto Madagasikara nenjehana zany raha salama martyr zany nenjehana hatrany Afrika ny fivavahana fa ny fivavahana marina pasteur ataovy zay ataonao arodany zay arodanao ovainy lalàna rehefa tena ovainy fa ny fiangonan'Andriamanitra zany tsy miozongozona ary vao maika mamiratra raha tena avy amin'Andriamanitra fa io raha tsy avy amin'Andriamanitra io fa natsangan'olona na tsisy mpanenjika ary mirodanao azy na tsy enjehana ary io pastera mikatona ho azy zany ny zavatra pataiko zany tsy mba atahorako ny olona miteny anay ny fiangonana hoany akatona nisy akatony raha afa akatona inona moa ny olana am'zany fa ny tena fiangonana marina tsy mikatona zany fa io fiangonana io rehefa tsy avy amin'ny tompo pastera na tsisy mpanenjika ary menjera ho azy miady atrano ho azy eo ny pastera sy mpanangana nio sy ny anina anio de miradana io tsy asan'Andriamanitra zany ange zavatra saripady ary saribedy zany zany ny zavatra tiako fatarina sady amin'ny resaka osotra sy resaka fototry ny fiangonana ny fototry ny fiangonana raha tena avy amin'ny tompo tsy mila commentaire any amin'ny Facebook zany tsy zavatra atahora inona moa ny atahoranao ry pastera isany ry fiangonana isany zay fanenjehana any raha tena avy amin'Andriamanitra mandeha mako ny resaka tany Roandao ny nakatona daholo ny fiangonana Enarivo de maninona any Roandao zao tsy mariako tsara pastera nijery amin'ny Facebook sy ny ana tsy feny fiangonana any fa tsisy an'izany mikatona zany zava-doza zany ho akatonao ve ny fiangonana de anao inona le olona ary iverin'ny jangajanga iverin'ny soritoka iverin'ny fokasigiara de ho any amin'ny bara atsaka amin'ny famonon'olona sy mijangajangana possible zany tsy possible zany zavatra fa ny fivavahana anina hita tamin'ny Facebook afa mbo maika manao batisa ny olona am'zao miazakazaka be ny resaka fiangonana ka tsisy na misy an'izany eto Madagasikara tsisy an'izany tsisy atahoranao am'izany raha olona mijoro amin'ny baiboly marina ianao de tsisy atahoranao zany zay pasteur lesona anankiray lesona iray faharoa de ny hoe azo tsy tonony eto de ny hoe i Davida ilay mpiandrondry i Davida ilay mpiandrondry fantanina nipetraka avy hatrany de hoe fa nga tsy mbo nisy député tamin'izany fotoana izany ka rehefa nalana i Saoly de mba député niakatra teo anga tsy mbo nisy ministra natandapa tamin'izany ka rehefa mba ho nalana ihany i Saoly mpanjaka de mba tandapa no nandimby azy tao fa nga
tsy mba nisy olona manam-pahaizana mbanana na baka sy doctorat sy licence sy master one sy ny sisa no aizany olo manga sy ny manam-pahaizana no mpiandrondry no hitondra firenena. Io pasteur de zavatra mahavarina ao anaty baiboly. Ozy izy any amin'ny bokyny Korinthiana any, ny Korinthiana voalohany any de milaza mihitsy hoe ny adala amin'izao tontolo zao. Ndao rehefa antsika zany pasteur Korinthiana voalohany zao ny vaky ny teny. Eo amin'ny andininy faina amby roapolo Korinthiana voalohany toko voalohany andininy faina amby roapolo. Fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olo-kendry araky ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo zao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary malemy amin'izao tontolo zao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery, ary ny ivarazana amin'izao tontolo zao, ivarazana amin'izao tontolo zao sy izay fanevatevany nofidian'Andriamanitra dia atao hoe na dia atao tsy misy aza mba hafonany misy, mba tsisy nofo afaka mireray eo anatren'Andriamanitra. Ny eo baiboly de milasy fa ny adala amin'izao tontolo zao, ny ivarazana amin'izao tontolo zao, ny malemy amin'izao tontolo zao no nofidian'Andriamanitra. Io pasteur de tsy takatry ny saina. Jerenao fa i Davida de mpiandrondro no natsona ho lasa mpanjaka. I Petera bodinio ange Petera mpanarato de nefa lasa lehibe an'ny apôstôly, izy no lasa président PDG any izy ty ny école supérieure ny resaka théologie, amina resaka faculté en théologie, izy ny lasa président mpanarato, izy no lasa tompony baiboly, lasa tompony filazantsara, mpanarato. Ao anatin'ny baiboly dia misy zavatra tsy azonao saintsaina, ry Jakoba ihany koa mpanarato. Raha mijery ny baiboly ianao de rery no nividian'Andriamanitra mpanarato. Ry Mosesy de mpiandrombony rafozany tamin'izany fotoana izany, fa novidian'Andriamanitra hamoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte. Andriamanitra zany pasteur rehefa mifidy olona de marina ny baiboly ny adala amin'izao tontolo zao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Ohatra na izany ory pasteur de nitsiponina tena anaty zordira mihitsy, nitsiponina tany anaty fako mihitsy, no mba hoe mba tonga mba mandray micro, mba manana anjara mitombo micro tony mba mitory teny eto amin'ny télé, tany anatina fakona fahantrana ivarazana, tsy manana diplôma firino izy, tsy bika tsy endrika, nefa de mba natson'Andriamanitra hitory-tendro. Eo pasteur no anadisoko tanteraka an'ilay hoe za tsy mitsipaka an'le hoe ilaina ny diplôma, le hoe mila manana baka vao tokony anao pasteur, mihinana manana diplôme en théologie vao tokony lasa tsy mitsipaka an'izany ilaina mba mianatra kely ihany, manovy fahalalana kely ihany momba ny fitoriana filazantsara. Ohatranay tsy de hoe nianatra ny tory-teny, tsy nianatra ho lasa pasteur, fa rehefa lasa pasteur vao mba manaranaraka kely séminaire teny, manarakaraka kely misy an'ireny fampianaran'ny vazaha sy ny sisy reny, fa ny tena marina de nandalina baiboly manokana mihitsy. Fa za pasteur tena miteny amina hoe ry misy olona miteny hoe tokony hanana baka vao lasa pasteur, tokony tsy mitombo zany atao anaty baiboly. Satria na ny filoham-pirenena aza nge pasteur, misy filoham-pirenena teto amintsika tsy nanana BPC akory, fa lasa filoham-pirenena misy filoham-pirenena eto amintsika tsy manana baka akory, fa lasa filoham-pirenena. Misy député eto amintsika, misy maire eto amintsika tsy manana ninina akory, fa ino ny tian'ny olona, nefa député zany nge andraiky sangeza be olona manetsy ndraindray ny entin'izany, filoham-pirenena zany no olona vahoaka manapitrisany. Fa Andriamanitra rehefa mifidy, tsy hoe ianao nianatra firy taona tany an-dafy nofidiany, fa mifidy zay tia nofidiany izy, ary ohatry zany amin'ny fanomponan'ny tompo. Matetika anarray misy olona tsy hitana hoe iny nge ohatrany tsy classe de 5e niala nianatra fa de mahasitrana marary, maharoka devoly, manafaka ny olona ao anatin'ny aretiny, nefa de hoe classe de 6e. Andriamanitra pasteur tsy mijery diplôman'olona, tsy mijery fiavian'olona, tsy mijery volokoditra na mainty na fotsy na mena na bobo na européenne na inona, tsy mijery an'izany Andriamanitra, fa mifidy zay tia nofidiana izy. Ny fo no jeren'Andriamanitra, ary raha mijery an'ireo
i davida nanana rahalahy anankifito rahalahy anankifito izy mifaralahy ary reo rahalahy ny anankifito reo manana diplôma daholo lehilahy tena diplôme daholo bika manendrika sady bogosy my be detente miaramila olona ambony fa tsy mividin'andriamanitra ny an'andriamanitra tsy volokotitra fa ny fo no jereny ka za de mitena aza mifanambany aza manambany olo misy olona roneny lavo zany ro anisan'ny nalaza tamin'ny resaka filazantsara nefa ny hitanao na fahaizanroneny lava raha ny tantara eniko de nany manoratra ry izy tsy nay akory misy an'ireny le fifoazana lehibe na fifoazany sotanana sy ny sisy reny andriamanitra pasteur rehefa miantson'ny olona de tsy voatery resaka diplôma no etsony tsy fahaizana tsy fahalalana fa miantso ze tia ny antsona izy noho izany tsy afaka manambany olona am'izany ianao tsy afaka manambany olona andriamanitra mifidy repetera zany mpanarato tsy azonao ambanina mihitsy hoe fa nga tsisy olona nianatra tary amin'ny université no mpanarato no natsony jesosy ho lehibean'ny apôstôly nga tsy nisy olona nanao fahalalana tany frantsa 10 taona no lehibeana mpanarato nga tsy misy olona mba metimety teo amin'ny fitondrany risôly no i davida mpiandrombo no vidina filopireny andriamanitra mifidy ze tiano vidina ary mametraka izay tiany apetra ny paster ya tsy refesy mandidy andriamanitra paster ary manana ny fitondrany amin'ny mahandriamanitra azy izy tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olona araka ny teniny tety tsy mitovy ny fijerin'ny olona sy andriamanitra rehefa manao zavatra ny olona ozy mijery ivelany ary napetraka rafitra mihitsy rehefa mametraka zavatra ny rafitra ivelambelany hoe efa nianatra ve le olona inona ny diplôma ananany avy aizany fiaviany inona ny traikefananany fa mifanipaka am'izany araky ny efa nentinao teo paster rehefa andriamanitra miasa ny ainga teo amin'ny davida mpiandriondry josefa tsy de olona manao ona loatra iry gideon zany tany anaty fataka olona ny anatin'ny fahantranany nalaina mosesy efa nyteneninao teo reo karazana mpitondra ao anaty baiboly no modeliny zany paster ny olona mo rehefa tsy manana fahalalana tsy azo mena tsy iny loatra nefa tokony iaino ihany keo izy satria zany ny hirahirany olona am'izao fotoana paster hoe paster kely vaovina taizareo mba mianatra tokony hetsika amin'ny fitondram-panjakana savaina mihitsy ny diplôma an'ireo fa mandrendry bahoaka reo sy ny ohatran'izany sy ohatr'izany tsy mena tsiny am'izany ny olona paster fa kosa manazava ny ten'andriamanitra hoe tsy miankina am'izany ny fiainana andavanandro sy ny fiarahamonina sy ny rafitra any ambadika any paster misy an'lay hoe tonga ny zoky olona omeo azy zao ny micro fa hiteny ny ray aman-dreny lehibe fa izy ny fotsy volo sy ny ray aman-dreny eto amin'ny tanàna fa ao anaty baiboly tsy zany paster ny faralany ampiasainy ao josefa faralahy amin'ny izy 12 mirahalahy i davida faralahy amin'izy 4 mirahalahy tany ampiandro fanilikilika ny nalain'andriamanitra hoe nareo naniliky azy fa ity ilaiko ty ry gideon zany mahanitra fa diranovana fa nalain'andriamanitra ary eo paster ny zava-miafina tsy takatry ny saina hoe inona loatra tokoa ary ny zava-miafina fa ohatra nataon'andriamanitra fomba fiasa mihitsy io ary na de tamin'ny androny jesosy ary de nitsinitsiny avyny olona tahaka an'izany hoe iza moa le zalahy io ve tsy le zanaka mpandrafitra ry tsy marisy josefa ve nama ivanina tahaka an'izany ka izy io nianatra ozy ka izy io nianatra ary sakana lehibe momba ny fampandrosoana paster ny toetsaina tahaka an'izany zay tsy tam'izany ihany fa mandraka ny kehitriny fa afaka manapirofo-tsika paster araka ny teninao teo hoe aizany manam-pahaizana aizany olomanga aizany olona nianatra tany ampitan-dranomasina aizany olona diplôme manana baka plus firy mifandimbo nitondra teto amin'ny fitondrana tsy natafavoaka fa naninona rehefa mipetraka teo josefa nylamma ny firenena naninona rehefa tonga teo davida ny mpitondra fanjakana rava ny alamaina satria tsy taze nanaovana ny goliata fa nahoana no tafarina ny firenena teo ambavahoana ny loza teo ambavahoana ny fafama mbaraka noho ny amin'ny davida io paster le tian'andriamanitra atao a miaraka amin'ilay ositra sy le fototra ara-panahy raha manaiky an'izay ny olona anakiraiky mizotra ao anatin'izay koloary zay mety daholo zay atao rehetrarehetra voafeny zavatra rehetrarehetra na fitondram-piangonana na fitondram-panjakana na fitondrana orinasa na inona tsy sandry tsy abe tsy grady tsy resaka firazanana hoe taranaka vaizy izy tsy resaka diplôma fa resaka ositra fototra fifamatorana lalina amin'andriamanitra ary hoe ny rahan'andriamanitra tokoa ve ny olona anankiray fa tafavoaka io ary mety io ary lasa lavitra io de azo arahana ny tantarany davida hoe inona no nitranga tokoa ary namoaka izy sa tsy namoaka navita izy sa tsy navita
ary arao ny tantarandreo olona manana maizy azy sy ny laza azy io tena dadany na ny ara-baiboly na ny tamin'ny fiainana andavanandro. Pastera manam-pahaizana ane reny olona mifandimy teto amin'ny fitondrany reny ihany keo, misy le tsy nanam-pahaizana fa misy koa le nianatra mahay an'ity zavatra rehetrarehetra ty ary miretirety mihitsy ny diplôma. Ny ministra rehetra mana-pahaizana daholo ary asandratry zany tsisy ministra tsy manana baky zany kosa aloha fa miara miaiky miara manaiky hoe mitaky fanavozana ny raharam-pirenena sy ny fitondram-pirenena satria latsaka lalina ao anatin'ny tevana ny firenena. Dikan'izay zany pastera kaina de le neverinao manamaizy azy koa aza nitondra teo rendrika ihany fa sody tsy antsony ny adevitra fa any am'le hoe iza le olona ampiasain'Andriamanitra, iza no ampiasain'Andriamanitra hitondra fanarenana fanangana hitondra ty firenena ty ka na de bois kely aza fa mavita zavatra tsy tokony ho lavina, tsy tokony tsinitsiniavina, tsy tokony atao akilabao fa mila n'izay fandalinana fa makafakana zay pastera ny zavatra rehetra ary zany ny takin'izao vaninandro iainantsika izao a raha izany no mipetraka mbola isy ihany ny fanantenana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zay le izy pastera ataoko fa voarainy olona zay androan'izay pastera ndao tsika marana ny fotoana satria efa tapitra ny lera nirezaka tsika manao androany momboka ny resaka momba ny fifidianan'Andriamanitra olona ary ny momba ny fototra ara-panahy mandinika anao hoe inona ny fototra ara-panahy eo amin'ny fiainanao dia nio ny zavatra tokony hodinihana fa za mino fa hotahin'Andriamanitra anao ambadika zay rehetrarehetra hivavaka tsika misaotra indrindra tompo ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nandray zany fampianarana sy teninao zany izay mino zay tompo fa izany teninao sy fampianarana zany dia ahafahanay mitombo, ahafahanay mandroso, ahafahanay mandresy. Hotahinao reto vahoaka ireto, hotahinao ny mpijery fandaharana, anomboka andinika izy ireo ary anamafy ny fanoloran-tena. Misy amin'izy ireo olona tsinitsinina tsy manana na inona na inona nefa mino fa ianao ny nanangana azy ary ianao ny antso azy dia hotahinao izy tompo malalako. Misy amin'izy ireo Jesosy mba manam-pahaizana ihany koa nefa ianao tsy mifidy satria i Paoly apôstôly koa dia mba nanam-pahaizana fa ianao ny antso ny fidy azy. Engane Jesosy zany toro-teny sy fampianarana rehetra zany dia mba fahanay miroso lalina amin'ny fanomponanao. Mankasitraka Jesosy. Amen. Zay pastera fa mizatsony fotoana androany fa dia manaraka hotozantsika raha soa ary manona ny fitahin'ny tompo ho an'ny mpijery atsika mahereza-trany fa hitombo ny fahasoavana ny fahalalana fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko.